here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 afaka ataon'ny olona anankiray aminao. Ny olombelona voafetra ihany. Ny olombelona tsy afaka mamonjy anao maharitra mandrakizay. Mety amonjy anao izy androany fa rapito tsy afaka mamonjy anao. Teto zany dia tonga dia nazava be mihitsy fa nandritra ny fitafiny ny mpanjaka hoe ngaza Andriamanitra no adalaina ohatra n'izao. Inona ny tena tiana manty atongavana? Ngamba tena mila vaniny, mila ady amiko mihitsy izy angambany. Ozy izy mpanjaka. So ihany fa henon'ny Elisa resak'izay. Dia ozy izy Elisa manao hoe asaivo makaty izy ahitany azy e. Ohatra ny teteny Elisa manao hoe asaivo makaty izy fa ho hitany zany herin'Andriamanitra zany. Asaivo makaty izy fa hitany zany tanan'Andriamanitra miasa zany. Ho hitany fa misy mpaminany marina eto amin'Israely. Manan'Andriamanitra velany Israely. Dia nolazaina taminamany zany hoe ndany ianao makany amina tokantrano na mpaminany anankiray amin'ny toerana takan'izao. Tonga teo ilay lehilahy manam-boninahitra. Dia akory ny agagany, tsy nivoaka akory Elisa mba niaraba azy nanantany vaovao nanantany fahasalamana fa tonga dia nilatsaka mibaiko manao hoe ndana mandro impito ao Jordana, ndana mandro impito ao Jordana. Diso fanantenana ohatran'izany mihitsy ilay manam-boninahitra hoe fa ahoana e, fa inona ny ty ataony ty mpaminany ty e, fa inona ny tiany atongavany e, fa inona ny tena ompony ty mpanompon'Andriamanitra ty, dia tsy mba misy fanajanana kely aza. Za olona manam-boninahitra, za olona miaraka amin'ny taratasy avy amin'ny mpanjaka anay, avy any amin'ny toerana misy ny tonga eto. Tsy ololopona fa olona manana maizy ana,
fosy izy elisa hoe zao ihany ny toromarika omenanao avy amin'andriamanitra ndana mandro impito ao Jordana. Ny zavatra tia ny ten'andriamanitra tenena na de efa retsika foana ary zany afatra zany, de misy fotoana Andriamanitra te hiasa eo amin'ny fiainantsika, Andriamanitra te hamonjy antsika, Andriamanitra te hanafaka antsika indrindra ao anatin'izao fiomanana amin'ny Pasika izao, akatoko amin'ny Pasika izao, te hiasa eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Fa misy sakana indray manakana an'Andriamanitra tsy hanao zavatra eo amin'ny fiainantsika. Misy sakana indray manidy ny varavarana tsy ahafan'Andriamanitra mamonjy anao na de te hamonjy anao azy Andriamanitra. Tsika eny ohatrany hoe zanaka sy ray aman-dreny, ianao zanaka de Andriamanitra ray aman-dreny. Tsy misy ray aman-dreny maniry zavatra ratsy ho an'ny zanany zany, tsy normal zany. Raha darofan'olona ny zanakao ka ampijalian'olona ny zanakao ka zanakao nateraka ao io, misy zavatra misofo mihitsy any anatinao any, miakatra mihitsy any anatinao any, satria zanakao nao ampijaliany. Tsy mahavita mijery fotsiny ianao, fa tsy maintsy amoritra ny tananakanjonao ianao de teny manao avy alao ny zanako, satria zanakao io. Ianareo na de ratsy azy ozy izy ny tompo, mahalala ny mizava-tsoa ny zanakareo, maika fandrainareo zay ny an-danitra. Mihoatra lavitra noho zany Andriamanitra, fa inareo mahatonga an'Andriamanitra tsy afa manoatra. Misy sakana eo amintsika. Eto zao ny sakana de zao ny karazana avinavina, ny voninahitra, ny fahefana, ny arena zay nananan'ity lehilahy ity. Nefa raha mandinika tsika any amin'ny liko toko faha 9 tantaran'ny Zakaiosy, lehilahy mpanefoefo, mpanan-karena be, fa nanetry tena, nianika aviavy, nianikazo, le nianikazo resahany eto tsy le hoe jamalana hoe rongony fa nianikazo tena ara-baky teny mihitsy hoe nianika kakazo anankiray izy hahitany an' Jesosy. Tena nome azy ny olona, nanao faraheny ny olona, nandatsa ny Zakaiosy ny olona, satria ianao olona mitafy akanjo tsara, ianao mikiraro tsara, ianao manana maizy, ianao lehibe ny etry ianao, nefa ianao ndray no mitonantonana ary ambony azo ary noho ny amin'ity Jesosy ity, noho ny amin'ity fivavahana hafahafa ity. Fa tena nataony Zakaiosy zany, ary hitan'Andriamanitra, hitan' Jesosy izay fiezana nataon'izay. Raha te hitan'Andriamanitra ianao amin'ny fisabotsy ity, satria iresaka fanafantsika, iresaka ny amin'ny famonjen'Andriamanitra isika, isany koa ny vavaka délivrance lehibe, vavaka fanafana matanjaka amin'ity sabotsy ity. De mila esorinao hiala eo aminao zay karazana avinavina, karazana ampodistoerana, karazana fijerena mason'olona zay, fianona resak'olona. Zany zavatra nisan'ny mahazo ny olona am'izao tsika miteny zao. Ary misy manamboninahitra ary nandray tonga ao anatina fitaombavaka, misaotra an'Andriamanitra moa fa ny eto amintsika tsy de misy manao an'izay, fa ny amin'ny toerana sasany de miafikafina, mandeha mialohan'ny firavahan'ny fotoana mba tsy ho hitan'ny olona, de takonana amina capuchon, takonana amina satroka, takonana ny endrika. Fa ny Zakaiosy tonga de niariary be ary nianikazo ary ambony ary, hoe inona ary nazo ny Zakaiosy tonga de mahanina be ary amin'ny tapony hazo ary. Zany ny olona rehefa mangeta ety, ary tsy menatra ny ataon'ny olona hoe adala. Aloko ataon'ny olona adala fa makany an-danitra, toy zay lazain'ny olona endry nefa makany amin'ny elo. Ny tsika nandray ny fijerin'ny olona sy ny resaky ny olona ny zava-dehibe amintsika, de ino mibanao an-tsaintsika hoe ahoana ny fijerin'ny olona. Tsy mbola ao anatinao ny etaeta raha zany ny zava-dehibe ao anatinao, ary tsy hitan'Andriamanitra amin'izany tsika. Fa ny olona ahitan'Andriamanitra, ny vehivavy, ny ray aman-dreny, ny tanora ahitan'Andriamanitra amin'ity sabotsy ity, ao anatin'ity fotoana lehibe amin'ity 5 volana martsa ity de ny vehivavy sy ny lehilahy mangetaeta an'Andriamanitra, ny vehivavy sy ny lehilahy tery hitady an'Andriamanitra marina, ny tanora tena miantoraka amin'ny tompo marina, tsy mijery nizan'izy. Zany nge problème ny tanora, raha hivavaka de ahoana ozy izy ny namako, ahoana ozy izy ny miaramiako, ahoana ozy izy ny fianakaviako, ahoana ozy izy ny manodidina. Voasakana amin'izany ianao. Andriamanitra te hamonjy anao, Andriamanitra te hanovany tantara anao, Andriamanitra te hanasitrana anao amin'ny aretina mahazo anao io aretina mitaizanao io. Andriamanitra ke tsy nahary anao harary lavo zany, Andriamanitra ke tsy nahary anao hanitra velona zany, Andriamanitra ne tsy nahary anao ahilikiliky ny olona tsy afa baraka lavo io tsy sitrapon'Andriamanitra io. Misy zavatra tian'Andriamanitra ho afahana, tian'Andriamanitra andalo délivrance ianao, te hanafaka anao ny tompo, te hamonjy anao ny tompo, fa misy sakana be dehibe izay tsy afan'Andriamanitra miditra. Misy ray aman-dreny, misy tanora
manaraka ny fandarina mizotsika amin'ny teny zao ohatran'ireny hoe sambo mifantsika ao ambany ao ny vato fantsika nisy fotoana moa tany majanga dia mba nanandrana nitaingana n'ireny sambo reny tsy sambo mandeha nitaingena koa aokazava fa le izy le omport iny any mba miakatra kely ozy amantsy le tompony hoe afaka mba miakatra kely via de niakatra teo am'le sambo mipetraka eo amport teo de topatopany onja teo de ohatran'ny badenina ohatran'ny fana ohatran'ny tena tady iokandoa zany ohatran'ny hafahafa zany de miala ay io sambo io zany a na milatsaka aza ny vato fantsika de mandeha io sambo io mietsika io sambo io somary tongilana kely misaka kely makatsy mandeha kely makatsy de miodikodina de verina eo am'le vato fantsika ihany de misy kazana fiainan'olona be dia be atao daholo zao rehetrarehetra zao miezaka makary fa le vato fantsika mifantsika any ohatra misy zavatra miazona zany ny fiainanao na ny fiainam-pitiavanao io fiainatokantranonao na ny fidiram-bolanao na ny ara-pananao na ny fiainanao amin'ny akapobeny ohatrany mahita ianao hoe misy anjara tokony anao nefa tsy mety mitsangy eo aminao ary ianao miezaka be ohatran'le fanoharana nataoko zay hoe fatorana amin'ny tady mazaka ny kibon'lay olona anankiray de miazakazaka am'izay rehefa avy eo iny tady iny rehefa tapitra ny alavan'le tady de iazakazaka io olo io ary tena iazakazaka io olo io fa tsy afaka mandeha io satria voafatotro le tady de misy kazana tanora be deaibe misy kazana ray aman-dreny be deaibe misy hery mamatotra ohatran'izany ianao miezaka be manao an'ry zao karazana torohevitra ataon'olona rehetrarehetra ao de aranao daholo fa magaga de tsy misy zavatra miazona amin'ny fiainanao zany tompoko ny ilana an'le délivrance be le isaka sabotsy reny zany ny ilana an'ireny le fandroahana devoly reny misy olona tena teneniko anao mihitsiny fa tena asana devolo mamatotra azy asana devolo mangejany fiainana